Hebreo 12. Voadidina vavolombelona marobe tokoa ary isika noho izany dia aoka hanesitra ny zavatra rehetra manimbatsimbana ny hazakazaka ataontsika sy hanesitra ny ota mora mangejantsika ary hiezaka hamipaharetana eo amin'izao fifaninanana hazakazaka naroso ataontsika izao. Aoka isika hifantoka tsara amin'ny Jesosy izay loharanon'ny finoantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny aretan'i Jesosy ny namonoana azy teo amin'ny hazo fijaliana fa tsy nitandroany henatra satria tsinjony sahady ny hafaliana natao ho azony. Ka izao izy efa mipetraka eo ankavanan'ny sezan'ny fiandranan'Andriamanitra. Eritrereto tsara i Jesosy izay niaritra ny fanoherana mafy na fitsiky ny mpanota taminy ka azakivy, azaketraka ianareo. Fa tsy mbola niatra tamanaina tsy akory ny ady nataonareo hanoherana ny fahotana. Ary efa tianareo ve ny teny fampaherezana milaza aminareo toy ny aminjanaka hoe anaka, aza atao tsirambina ny famaizana ampiarin'ny tompo ary azaketraka rehefa nariny. Fa ny zanaka tiany no faizin'ny tompo ary izay rehetra raisin'ny zanaka no kapohiny. Ho famaizana anareo no aoka hiaretanareo fijaliana toy ny zanaka no hitondran'Andriamanitra anareo. Satria iza moa ny zanaka tsy fahaizin-drainy, fa raha tsy fahaizana tahaka ny atao amin'ny zanaka rehetra ianareo dia tsy tena zanaka fa zazasary. Nanana an'iraintsika eto an-tany isika ary nampiatra famaizana tamintsika izy ka izany no hanajantsika azy. Fa vao maika tokony hanaiky ilailaintsika any an-danitra isika mba ho velona. Famaizana mandritra ny andro vitsivitsy ihany no nampiarin'ireo raintsika eto an-tany arak'izay heveriny fa mety. Fa soa ho antsika kosa no hamaizan'Andriamanitra antsika dia ny mba hiombonantsika anjara amin'ny fahamasinany. Rehefa fahaizana isika dia heverintsika ho zavatra mampahory fa tsy mahafaly izany eo no eo. Fa aty aoriana ny olona tianaiza tamin'izany famaizana izany vao mahita ny voka-tsoany dia fiadanana vokatry ny fitondran-tena mahitsy. Atanjao ary ny tanana miraviravy sy ny lohalika maneno. Mizora amin'ny lala mahitsy hatrany mba tsy hipitsoka ny tongotra mandringa fa mba ho sitrana tsara. Izao ny hahatsara fihavanana amin'ny olona rehetra sy ny hanana toe-piainana masina. Fa izay tsy manana toe-piainana masina dia tsy hahita ny tompo. Mitandrema tsara mba tsy hisy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Aoka mba tsy hisy ho tonga ahitra mangidy, mitrebona ka hanapoizina sy hanimba ny maro. Aoka mba tsy hisy mpijangajanga na olona mpanazimba ny zava-masina tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiany ahazony hanina indray-mbava. Fantatrareo fa te ahazo ny tsotra andrainy izy taty aoriana kanefa dia nolavina satria tsy afaka hanova ny efa nataony izy na dia nitady fatratra tamin-dranomaso azy. Tsy mba tendrombohitra azo tsapain-tanana toy ny vahoaka Israely tsy akory no efa nohatoninareo dia ny tendrombohitra Sinay mirehitra afo
rakotra aizina sy rahona mainty, omban'oram-baratra sy trompetra maneno ary feo mireodreona. Nonireny vahoaka Israely izany feo izany, dia nitalao izy mba tsy hisy intsony teny hafatao aminy, satria tsy tohany raha teo nibaiko hoe na dia izay biby mikasikasika ny tendrombohitra azy dia atao maty ny tora-bato. Nahatsiravina loatra ny zava-niseho ka hoy Mosesy, mangorohoro aho fa matahotra loatra. Fa ny efa noatonінareo kosa dia ny tendrombohitra Tsiona, misy ny tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra. Ny efa noatonінareo dia ny anjely marobe tsy hita isa, ary koa ny fiangonana ivorean'ireo zanaka malala an'Andriamanitra toa lahy matoany, dia ireo voasoratra anarana any an-danitra. Ny efa noatonінareo dia Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra, ary koa ireo fanahin'ny olo-marina efa tonga lafatra. Ny efa noatonінareo dia Jesosy, mpanalalana amin'ny fanekem-pihavanana vaovao, ary koa ny ranona fafy izay miteny tsara lavitra no ny rany Abela. Mitandrema ary, aza manetsy tadiny amin'izay miteny aminareo, fa raha tsy afanandositra ireo nanetsy tadiny tamin'ny ilay nilaza afatr'Andriamanitra taminy teto an-tany, mainka fa isika raha miala amin'ilay teny amintsika avy any an-danitra. Ny feony dia nanozongozona amin'ny tany fahizay. Ankehitriny kosa dia mbola mampanantena antsika izy manao hoe, hozongonjoniko indray mandeha koa, tsy ny tany ihany fa ny habakabaka koa. Ny hoe indray mandeha koa dia manambara fa hozongozonina sady hovaina ny zavaboary mba aharitan'izay zavatra tsy azo hozongozonina. Aokary isika ahay misaotra an'Andriamanitra noho isika mandray fanjakana tsy azo hozongozonina. Izany fahaiza misaotra azy izany dia aoka asehontsika amin'ny fanompoana sitrak'Andriamanitra. Fanompoana mba hampanajana sy fahatahorana, fa ilay Andriamanitsika dia afo mandevona.